mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika saireray avy amin'ity talata ity tonga milesona ho an'ny lehibe indray isika. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany ary mirary soa sady etỳ am-piandohana mba hitondra zava-tsoa ho anao any fianarana ny ten'Andriamanitra. Hivavaka isika ry iranay tsara indrindra, mbola velom-pisaoranao izay mbola menao izao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teninao. Angataka aminao mba vety anilanay aranazavy izany araka ny sitraponao. Ao tany lonaka tokoa ny fonay mba hanjakany izany, mba hitsomohany ka tsy hisalasala izahay ny amin'ny fahamarinanao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ireo mpitsomponenana sy mpifindra monina. Ireo mpitsomponenana sy mpifindra monina. Lohahevitra izay nanjary niteraka adihevitra mafana sy ny mahakasika an'ireo mpifindra monina sy mpitsomponenana indrindra fa marobe tokoa izy ireo manko ny amin'izao fotoana izao. Na vokatry ny ady na ny loza voajanahary io na koa ny fanantenana ho avy ara-toe-karena izay tsara kokoa no antony fifindrana monina dia atrapitrisan'ny maro manerana an'izao tontolo izao no niala tany amin'ny trano fonenany ary miravoravo tanana ka mila fanampiana. Mpitsomponenana i Jesosy raha ny voalazan'ny Matio 2:17 sy ny 4:11. Rehefa nilaza izy hoe ary noho efa lasa nandeha ireo indro nisy anjelin'ny tompony sy tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe foazy ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny ka mandosira any Egypta ary mitoera any mba raha-pilazako aminao. Fa Heroda efa nitady ny zazakely ho vonoiny dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nakany Egypta. Voatery nandao amin'ny Betlehema tamin'ny andro alina Josefa sy Maria, ray aman-dreny teto tany ary nitady fialofana tany Egypta mba handosirany ny tanana mpandatsatran'i Heroda. Tsy nilaza n'inon'inona momba ny fanandraman'izy ireo tany Egypta amin'ny Baiboly, kanefa tsy sarotra ny maka sary an-tsaina ny fiaikana izay natrehany tamin'izany ary angamba sahala amin'ireo fiaikana hatrehan'ny mpitsomponenana amin'izao andro iainantsika izao ny sasany amin'izany. Tahaka ny fitadiavan'ny ankonan'i Jesosy fialofana tany amin'ny tany hafa no hitadiavan'ny Islamo, ny Bodista, ny Hindou, ny Kristiana ary ireo olona marobe izay tsy manana firehana ara-pivavahana fialofana any amin'ny tany vaovao amin'izao andro izao. Raha jerena ankapobeny dia mora kokoa ny manorina fisakaizana amin'ny olona izay mitovy kolontsaina sy mitovy fiteny amintsika satria manan-javatra maro iombonana aminy isika. Sarotra kosa nefa ny mahita maromaro tsiraisana amin'ny mpisomponenana sy ny mpifindra monina izay tsy mitovy amintsika, tsy miteny ny fitenintsika akory, tsy mitana an'ireo soatoavina ara-pivavahana izay ananantsika ary tsy mihinana ny sakafo izay fihinantsika. Miantso antsika ny filazantsara mba hivoaka amin'ny faritra mpahazo aina antsika isika amin'ny lafin'ny fiaviana, amin'ny lafin'ny kolontsaina ka natratra an'ireo mila fanampiana ka na dia tsy mitovy amintsika azy izy ireny. Ahoana raha ny fomba hiasantsika amin'ireo mpitsomponenana sy mpifindra monina? Sarotra izany satria any amin'ny firenena sasany dia tsy eken'ny lalàna ny faneraseraana akaiky amin'ireny olona ireny na koa hanampy azy ireny. Tsy maintsy manao an'izay azontsika atao anefa isika amin'ny fotoana izay ahafahantsika manao an'izany mba hanaovana asa fanompoana eo amin'ireny olona ireny izay azo antoka fa nandalo fotoan-tsarotra tokoa ary tena mila ny fanampiantsika. Tsy maintsy manampy arak'izay tratrantsika isika. Atombohy mivavaka izany dia daviny mombamomba ny mpitsomponenana na ny mpifindra monina ary
toerana maro no manana fikambanana zay miay azy reny. Azonao atao ihany koa zany no manomboka fiara-miasa am'ireo fikambanana zay efa misy na koa azony sekoly sabata ao amin'ny fiangonana zay misy anareo, misy anao atao ny manomboka asa fanompoana eo amin'ireny mpifindra monina sy mpitsoponenany reny. Aoka isika anao dingana hiala amin'izay mety efa mahazatra ka hijery ny fomba rehetra itsika hanampy an'ireny olona zay sendra ny toe-javatra sarotra ireny. Ombany fitarihan'ny fanahitrana any ahafahantsika manao an'izany. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misotro anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany zay mitaona anay mandrakariva. Mba hijery akaiky ihany koa ireo mpitsoponenana izay izao ihany koa dia mangataka aminao mba hanana fotony, hanana fototsotra fa anay manampy azy ireny tsy hankanavaka ka tsy mitovy firehana aminay, tsy mitovy fiangonana, tsy mitovy fiaviana, tsy mitovy ny amin'ny lafin-javatra maro dia aoka ianao no mpanjinonay satria fanahy izay mila famonjena avy aminao ihany koa izy ireny. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.